Salama e. Salama tompoko. I ralogan tena i bolo. Salama ry pakafi tena mendrim-panajana. Fa noho ny antony ara-pahasalamana dia tsy afaky ny anolotra vaovao aloha ny tenako. Ny amin'ny lahady fotsiny, ny amin'ny sisa maloapetsaka. Ka dia manatitra ny fialantsiny mialoha e. Ka matoky anareo aho mba handray an'izany fialantsiny zany. Matoky anareo aho fa tsy haharitra elany fa ho avy aingana. Matoky anareo aho fa karatsy propaganda izy tiako. Fampielezan-kevitra ny dikany amin'ny teny gasy. Ny hevitra tokoa vaharea no mihelitsy ny kandida ro lany fa ny vola ro mahery. Misy tena hitanao miarihary, mivangongotry ny fako amin'izao mihitsy ny ariary. Misy nefa mbola tsy tazanao ihany, zavatra fa ny mayo azy ngamba fa tsy ny olany. Misy ny tena mampiely hevitra tokoa fa tsy manao dokadoka be de miborosolo. Tsisy lalàna mametra koa ny vola azo ampiasaina ka tsy izay misy ny vola no voaterisy ny saina. Misy aza mora mpanohana toko samihafa ny fanena de mifandrangitra salampiady atsena. Tsy kilalao ane izy orineny fa fanapahana no avy ty firenena. Ny Barea Madagasikara amin'ny dingana famanana ny CAN nanakoako maneran-tany ny ekipa pirenena malagasy ny taranja baolina kitra tao anatin'ny ora vitsy. Mila tazomina ny firaisan-kina ho ny kandida ho filohan'ny federasiona malagasy ny taranja baolina kitra. Tompolahy sy tompovavy ajaina isa. Panitrena tena tanteraka dia matofilo no ijoronay etona hitondrana teny fohifohy eto ampiandohana. Filohajaika, Premier Ministre, sy mpiara-masa rehetrarehetra. Fa miarabanareo zay, tonga eto amin'izao lava-tsara tare zao, zay ro tady. Tsy be kabary na fa tenenina dia misaotra rehetrabe amin'izao fanasana izao. Voalohan-teny angamba dia misaotra anareo rehetrarehetra nanohanareo fitanay. Eto koa dia amerina fisaorana ihany amin'ireo malagasy niteraka ny Guinée satria nanampy be be anay tamin'ny fandresena tany an-toerana zavatra nataonareo nataony zareo ary dia napetsiko tanteraka satria zareo Guinéanina moa dia misy ny stratégie nataony zany. Na tsisy terrain zay fa le malagasy fahitana-drazana amintsika mipetraka any mitady terrain, tady zavatra izay mampety anay dia mety koa satria nandresy afaka isaorana amin'ny zareo erako eran-tsaina. Dokam-barotra tompoko dia aza miala fa dokam-barotra tompoko. Ianao ve mampiasa internet na SMS sa izy roa? Internet hatramin'ny 10 mégaoctet na koa SMS full be zao amin'ny vidiny 100 ariary fotsiny. Ieno a 100 ariary fotsiny. Internet hatramin'ny 10 mégaoctet sy SMS full. Afaka misoratra anarana in-polo isan'andro a. Amin'ny vidiny 100 ariary monja. Izay ihany, Telma dia manome bonus maimaimpoana ny alina. Averiny aminao ny alina, ny laninao ny atoandro. Tsindrio haingana ara ny dièse 322 étoile 67 dièse. Telma, safidy que numéro 1 malagasy. Projet réalisé, nous avons une adresse pour vous. Kentia Domiciliation, création et modification de votre société, domiciliation de votre siège social, demande de visa, permis et licence. Et pour l'étude de marché, Kentia Domiciliation, le partenaire de choix en investissement à Madagascar. Manolony zany ny propaganda lasa ihany zay miraikiraikeo aloha poinsa fa tsolany. Le fifanaraha-pitondra-tena moti rombe folo fotsiny no mba nanao soni. Tsy voatery atao meloa ihany le fifanarahana. Fahasina koa ao arian'ny fifidianana amatotra zay ray kandidata afavoaka ampifanaraka ny asa vita sy ny vavana voaka fa tsy hamitaka vahoaka tsy manda fanomezana angalatra azy ataony zay omeny ny afako feheziny ka okinareo tsy taizazy amin'ny faverezany tsy vady bely rano amin'ny hevitra mpielezany. Misy to tsy miasa saina amin'izay propagandany fa sezaseza na ministera ny tetaviny. Misy na seza aza mety tsy raharahany fa naparitaka vato izy ampandresan'ny kandida. Misy ny mahery amin'ireo kandida ho filoham-pirenena no namaly ny fanasan'ny fondation Frederic Ebert Stiftung hiditra amin'ny ady hevitra politika, ady hevitra izay narahana fanontaniana avy amin'ireo mpanatrika
tsy mahazo sehatra matetika ny vahoaka rehefa politika no resahana fa kabary tsy valiana hatrany no misy hoy ny mpikarakara ny adihevitra. Raha antena izy nge fampielezan-kevitra dia adihevitra foana ny tokony ho izy rehefa any amin'ny tany efa mandroso ireny tsika tsy kabary tsy valiana fa misy fanontaniana apetraka foana na akalamanjana raha nanaovana azy fa io moa fahazarana iny dia ny adihevitra tahaka izao fisian'ny candidat zay manatrika adihevitra tahaka izao dia azo amboara hoe manitsy kelikely an'izay fomba fanao zay mba hisy adihevitra hatrany anatin'ny propagandy fampielezan-kevitra atao na ankalamanjana na anaty efitrano na eny an-tsena na eny an-dalambe eny satria ny mponina sy mpifidy ake mitady adihevitra amin'ny olona ny zavatra hitsapanay hoe tsy ampy amin'ny mponina sy mpifidy dia ny fifandraisana amin'ny candidat. Ty raha matoty zao nafatarana azy de mpanao gazety amin'le tena manindrona be ministry ny mponina izy ary amin'izao fotoana zao directrice de campagne ny hery vaovao zany directeur de campagne zany mo de anjara asa tena lehibe tokoa azo lazaina ho azo ndamosin'ny candidat toanany manao zay azony vato be indrindra hatramin'ny farany Mayolla zao Paolo Raoulnarivo fa tsy zay le tiako resahana momba ny Mayolla fa nanontany azy ny sarim-bavy tena izy hoe raha lany ianao dia ny fanambadianay mba ahoana pastera veny anontany tena an'izany tsy avy dia ny sivy apahafolo karena ny lany tady apasy aloha tsy tezitra fa sady ny anianany tsika amin'le tsy isy mpanana izy ny sady namaly olombelona ka tsy ho adiny noho ny sarim-bavy saingy amin'le tsy latsy vavy dia tsy hita zay asiana azy fefa sa kosa izy ireo miresaka fanambadiana fara dada pasy aloha dia tsy manaiky aniny fa iverina anao ny asany ireo mpampianatra mivondrona anatin'ny syndicat ny sempama efa hiditra hianatra tokoa zao ny mpianatra ry ny sempama tokoa kay moa nanolotra candidat dia Claude Rahary vohatra zay filohany ihany nyrotsaka mba saika hitondra rivo-piovana maniola ny mpampianatra zay fa nisy adray fa tarakely 7 minitra hono izy dia tsy voaray iverina iasa ny sempama fa zany tsy midika hoe le tolona tsy mbola nazo valiny dia ho vita fa sady mampianatra zany izy no mitolo lalay vao mipropakao fa odolo ny vola efa ainao mivola lay safidiko telo mamoraka numero 1 malagasy ny telma sotra tupko misautranao nanara-baovao vaovao antsary vaovao antsiry vaovao ankiry tsy mitanilo sotra